Ny zanako tantara soratany Ravimanatsoasorsa na Renzo. Inona reno taoko Andriamanitro? Izy mianaka za ihany nanafina azy. Rapitso nefa nitapitra ny 3 andro nameny bainina. Tena poziko hoe karazan'olona tsy misangotra n'iny bainina. Ary mety ho fikambanan-jiolahy mihitsy izany ty zavatra atao amin'ny bainina ity e. Raha tsy tonga na eo anao trehan'ny bainina zany izy mianaka Rapitso dia ny aina sy ny vady aman-janakainy manefa. Itsoaka nefa misy manara-maso ny tena. Sarotra misy ty toerana misy anay ity ka. Azafady ry dafara nanome fahasahiranana ny se Tsy manina ka. raha marina ma dia tokony za mihitsy no akany aminao. Fa tena misy antony lehibe mihitsy no nahatonga tsy nandeha nakany. Ka dia izany mihitsy no isaorako ny semelolo nanaiky ny fiaonantsika androany. Tsy hitako sy olana amin'izany raha mise Rozia. Ary ovinandray moa tsika mifampiafa ohatran'izao ka. Misaotra ny sery davy zava-dehibe mihitsy matsy ny atsoko an'se satria miankina manaina izy ty e. Fa dia inona loatra raha mise Rozia? Miankina manena ahoana? Fa misy inona ho aho? Se hoe dia mba tsy tonga asaina kely akory. Tandondondosana iny aminay menakavy e. Tahaka an'izany koa ny an'ny andovadiny se sy ny zanak'se. Tsy misy azoko mihitsy ange izay lazainao raha mise Rozia. Fa misy loza ina ny trango aminareo menakavy e. Ny antso ny zanako iza. Mbola tsy niteraka ny raha mise Rozia. Fa nanao inonareo? Tsy azoko ka. Mariny izany ry dafy tsy misy azonao mihitsy ny toedra raha e. Tena tsy azoko mihitsy ka. Izay mantsy ka zao aleo hanazava azy amin'se amin'ny Tsipriany mihitsy dia no tsara. Mianao anao ary ahy e. Zany ary ny zava-misy ry dafy ka mila mifanampiany se za. Vakoloha mihitsy aho zao inona no tokony atao. Ataoko hoe adala ianao raha mise Rozia to endry ihany. Ataoko hoe endry to adala ihany. Marina moa. Tsy azoko. Adala hoana ary se Miala tsiny aloha raha vatam-batam-piteny taminao raha mise Rozia. F'izao. Inona moa zany tsy nanolorany se an'le zaza amin'ny mpampiasa ny se? Le zaza neny dia diaviny fa tsy ando e. Dafy iseny tena adala. Ary ny ambadiny seka matoa ny andovadinao ny ala ny tokantranonareo ny sitaka kely dia saiko milaza aminao fa ny zanak'se talatra ange no antony. Mipetray anao tsara raha mise Rozia. Zanaka ahoana lazaiko aminao fa tsy mitaiza zana-baratra izany Miangavy anao alay ho fitaratra dia omeo an'izay mila azy ihany. Averinao amiko mivadiko dia milaminareo menakavy. Mose mahazo vola be. Mba matahora ry dafy an'Andriamanitra. Dia ho zaka ny se veny fa ho rimbadinao sahirana amin'ny zanany iny. Tsy miraraha zany raha mise Rozia. Ny ahy ando ihany fa adalanao ny ianao zakao mivokany. Tsotra ny teniko aminao zakao ianareo fa tsy misy idirako. Raha leo andefa tsy. Zany ve ny teny se farany zany kaninona. Mandehana ary se. Misaraketo zany ny lalantsika. Mbola anenena ny se zany raha iandro any fa zao pavotako izy mianaka dia aleoko izany maty. Mandehana ary se raha andeha. Tena tsy fantatra mihitsy izay mahatonga ny se hiaro an'iny zana baratra iny mba mariny Rava ihany koa ny fihavanantsika noho ny zaza raha tsy vitan'iny.
ka tsy maninona re. Aleo andeha. Za tsy mila zanaka karahan'izany mandrakizay. Velomy ianao. Velomy se! Ramsirosy faly teny minao an-dafy. Trery lanitro. Fa inona loatra re mahazo an'iny lehilahy iny. Zany ranabavy a. Tsy teny mihitsy io zanakao io a. Fa ny tiako antaninanao zao dia zao hoe tena zanakareo sy dafy marina ve hitaratra e. Tsy fotoana fanafina finan-javatra tsony zao a. Ramsirosy any. Ahoana? Zahako mihitsy minina aminao fa zanak dafy ho ataratra. Tsy nalala lehilahy zany aho hatramin'izay. Fa tsy tafy ihany voaloham-pitiavako dia hitafy hatramin'izao. Ka le izy manana endrika karanany eny mampisalasala eto e. Azonao azavaina ary ve hoe andao a? Tena miangavy enao aho e. Lazao ny marina. Zany e vonina navitra anareo mianaka e. Ramsirosy any. Ahoana? Minoa ianao fa tena minina aminao aho fa zanaka izy dafy taratra. Tena valalanina mihitsy ny saiko ka. Dia inona zany no azontsika atao ka? Zao ane, safidy roa ihany ry ando no tsy maintsy izorako a. Dia zao a, na izay mianakavy no faty a dia avitra ianao. Na ianareo mianaka atolotra ny rahabetrena dia ho faty ianao. Lasa ny zanakao. Dia avitra izay mianakavy. Ka eo ilay safidy roa lazaiko anao. Eny, misaotra anao Ramsirosy. Misaotra anao ano ny sovitanao taminay mianaka. Ka izao ary. Atolory izay mianaka. Atolory fa voninahina sorona ny tenako. Anavitra ny zanako. Aleoko mijery ny zanako velona Ramsirosy. Inona tsara hoe ry ando? Sanatria amiko ny anao an'izany ka. Zany eny namono anao raha manao zany e. Tena ohatran'ny mamono anao mihitsy a. Raha tsy manao an'izany nge ianao dia ianao ihany izany mamono anareo menakavy. Ndao Ramsirosy. Ndao aty izay. Ampy izay vitanao taminay mianaka izay. Sarotra ny toerana misy anao amiko. Tsisy tsinao izany Ramsy. Tsy ranabavy ando a. Misy hery manosika mihitsy tsy anaiky lembenana zany ka. Ka zao rangano andeha ataotsika. Aza mihetsiketsika eo aloha nareo mianaka. Misy sakafo ampy anareo tsara reo mandritry ny 3 andro. Idio tsara ny trano. Aza avoaina mihitsy io. Dia ohatrany hoe tsy misy olona zany ato. Raha tsy miverina ao anatin'ny 3 andro a. Dia mihetsika amin'izay nareo mianaka satria efa maty azay. Ramsirosy. Ahoana e? Mifona aminao a. Mifona aminao izay mianaka Ramsy a. Dia mifona aminao izay. Misaotra anao a. Andriamanitra ny hiady ho antsika. Indrana bavikely. Mahereza lasa. Mahereza rana bavikely a. Veloma fa lasa. Veloma ary. Nareo efa tareo a. Lasao marina.
aiza ilay tovavy mianaka. Faharoa, nalefanareo nandositra amin'ny vady aman-janakareo. Noho izany miomana, fahitsena ka hamaky ny lanitra amin'ny fitsenako, sy ampitresaka ny tany ny fitsenako. Za le tiany rabetrena. Inona ko ary ny dikan'ilay lafo kely be kibodozy io. Lety e. Patron Bea, ifonana mariny. Tsy hitanay ho azy nalehan'ilay zazavavy mianaka e. Marina nge zany e. Tena marina patron. Ary aiza amin'ny vady aman-janakareo? Lazao e, aiza? Mba nanao vakansa kely any ambanivohitra re izy. Fotoana fialan-tsasatra nge zao ro patron be. Zany ny tena marina ho aho. Sao dia nivery lisan'ny vadondrom-belona azy za. Fiotona ny niarahan'ny lisan'ny asa taniko. Mbola tsy naheno aho hoe niaraka nanao vakansa amin'ny vady aman-janako mipiasako. Patron, mety ho fandrofian-javatra fotsiny iny izany e. Ny laza amin'ny foana, tsy rarahako izany e. Eno tsara, esory ny taitsofina. Vaky ny orinasa. Entana tapitsisa amin'ny maro ny very. Dia ahoana ela amin'izany? Ha? Zany e. Marina ve zany patron be? Loza be zany a. De mety ho iza reo ny raha tsy sainana vandosa patron be e? Ha? Iza moa fa tsy nareo efa da ihany e. Nareo no namaky ny mangazayako e. Aiza kosa patron a. Tsy marina rangaha zany a. Tsy nahavita an'izany ho aho zay. Marina e. Tsy mpamaky trano anao izay patron be. Ka nareo efa da nanao azy e. Efa nalaiko to an-trano lany kara-panondra ny larozia. Dia nalatsako to amin'ilay trano vaky. Ny satroka bahan'ilay pano a, ny telefoniny aromahakely a, ary ny ila kiraro ny bogosy. Ny ila moa dia ny an-trano lahy. Azo lava e zany. Patron, mifona re zay. Dia higadra ve zany zay tompo? Mifona re patron, tena mifona. Eny e. Ka alohan'ny akako polisy dia omeko adiny ray nareo andiny tena. Lazao misy azy mianaka, dia milamina mandrara. Dia mitony asanareo. Meko vola be koa nareo e. Zay fa lasa, andao zalahy, idio trano. Inareno ataoko e. Hatiny ray monja momba ny meny bainina anay. Zay efa daty a vao hida ato anatin'ny tefitrano maizina tsy mahita mitsindry ty. Aty amiko daholo eny ny lakile anavotana anay e. Ando mianaka. Dia ho sahako ve? Dia ho sahako ve e? Lala tokana ny tsy maintsy izorako e. Na iando mianaka, na zahay efa da. Atombotra ihany ny fotoana ka. Tandreno zao fandrebirebena fotsiny tondrany lahinay aty Roger a. Iara amin'ny fatezeraka la fa miteny any lahy zay. Aza matahotra ianao patapea. Tsy mamitaka anao zany aho a. Ao fa hitantsika eo zany e. Mbola madinika ny zanako farany. Ka tena tsy te higadra zany a patron a. Mariny. Tsy hitako anie lesa Roger zay atony natonga ny lanana sarojavatra ohatran'io e. Mbola tsy nanao ratsy alahy mihitsy a. Mariny e. Patron, eo ajanona ny fiara zalahy. Hitanareo trano ny tolo efa vasobasoko eo. Io voadidin'ny tambozana ny tolo ve? Eny tompoko, andao fa osy mianaka. Ka tramidy anie io e. Roger, lazao lesy ny marina. Ao marina ve izy mianaka? Matok'izay ianao patron be a. Ao a izy mianaka. Io zalahy voay a.
tonga dia pitso io varavarana io fa maikitsika. Aiza zay olona eo e. Tsy misy ninninona nge ato Roger. Aona any ambony any zalahy. Misy olona avy any? Tsy misy ninninona ato patroa. Ampitsakafo efa masiso, sakandron'ankizy. Ary tsy avy natoriana ny hitanay ato. Hita teo ery zalahy. Mazava ho azy fa tato marina izy mianaka. Ary lasa nandositra. Noho izany afaka madidina reto olona. Fa inga Roger kosa, izy no namaky ny tranoko. Azo inga Roger ve zany e? Patroa. Fa ahoany? Fa ahoana ny tianao lazaina e? Aoka kosa. Efa nilaza marina ne za tompoko. Mifona re. Mifona patroa be. Aoka ry zalahy. Aza fa torana reny tanako sy ny tongotra. Oka re marina. Vonjeo Andriamanitro. Mifona re patroa. Mifona hoa. Zao le tiany sazy ampiarina amin'izay mivadika amin'ny ratsena ma. Azo ny lavy e. Any amponja lahy makasaina. Mbola raisiki asy nareo teo lahy. Vola be mimeko anareo raha maheno vaovao momba azy mianaka nareo. Azo nareo ve zany e? Ny amamantaritry ty efa ho vita sahady. Ny ambola tsy misasaka akory. Kandry meda keliko. Ny nandrery lovitika karame. Mila manasay ana. Za koa mbola makianampy any taratra itsongoana. Ve taratra anakanany. Hitako izy ny tsy nanampy anao nanasa lamba. Tsy ranera pitsy ry love. Tsy maintsy makana izay mba ho ataonay mianaka fitadiavam-bola sitra ny ahay. Mba mahay mifanaraka mihitsy nareo reto ka. Firy taona tokoa moa izay nahatongavanareo teto Ambohitsara telo. Mbola kely mihitsy ihany tonga teto nareo. Raha fitadiavako azy akiry lova. Efa 10 taona angamba izay satria hitaratra zao nefa handray 17 taona. Fa mba tsara tarehy koa aloha zanaka ramamaniny e. Tonga dia karanana vela. Ary mety karana angamba ny dadaniny eo. Mahareny eo ndrie. Gasy tena gasy ny dadany raha tindry ho fantatra e. Fa mety ho bokosy be mitovy amin'ny taratra. Satria man tsy mba misy itovizana mihitsy ianao sy taratra. Tsy andany andro amindreto fa mbola maki karama. Ilozako ndrika. Eny ary mamany taratra. Rehefa mandalo eo aminay ianao dia mba afary mamanay akaty azafady. Endry lova. Lasa loha. Sy kely ny fehikiry taratra no etindriakara. Hita mihitsy kely endry. Tsy hoe kely anankizy aloha fa tia mba sokelanananay sy mama. Nareo mianaka aloha hita mihitsy sahirana raha-pivelomany. Tsy mba manana na dia tandra dia aza. Sady tsy mba misy fianakaviana na dia iray aza. Mahantra kizay a. Hitako efa reraka mihitsy anay indreniko eny. Hitandry, za mihitsy anay nantona nampiako anazy. Ka ny anareo mianaka ny adalany. Tsy azoko nitindry lazaina. Fa maninona moa lazaindry fa hoe adalana mampatrany ohatr'izao. Satria tapitra mangataka andry daholo reo mpanefoefeta tanàna. Tena tsy azoko mihitsy. Fa inona ihany andavanareo mianaka azy ireny? Ry lova. Fa nga fitiavana azy atao terisetra ohatr'izany. Sady amin'izay lantitra ireny vekiny no vadina. Dia pitiandry amin'ny arena sy ny vola vekiny safizy pitiavandry. Aleo ihany izay mianaka hatramin'izao fa fahadiovako ny aloha tsisy andeako amin'ny arena izany. Ary ireo tovolahy eto tanàna tapitra misarozoro amindry daholo.
sy ny tovolahy rehetra manodidina ny tanàna ny Ambohitra Rahatelo rehefa tsena. Maninona ny tsy misy tindriana dia iray aza. Sa nambady fazandry? Ndry koky, tsy manana tratranavaka azy ireny izany ary lova. Nefa tsoroko amindray fa zaky mbola tsy mahay an'izany fitiavana izany sady mbola tsy amin'izany koa ny saiko e. Tsy te hisaraka amin'ny mamako tiako iny ankiza. Aleo aloha izay mianaka hisedra angidim-pianana. Sady tonga eo ihany izany fitiavana izany rehefa taitra izy e. Ka raha ny tovovavy eto tanàna anie raha tsy ndrio mihitsy ny manambady dia lany sareto izay e. Satria nahoana ho indrika? Satria ne ireo tovolahy variana hiady sisisika amindry daholo e. Tsy hitan'izy ireo mihitsy ny fisianay. Dia eo izany nareo koa. Na 50 taona aza vao hanambady. Andao andeha ka, efa feno reto. Va dia inona loatra ny tena mahazo anao tiry-dafy a? Tsy haiko hoe. Mihay mahiandro manalina mihitsy ianao a. Sady taizana retina ny toka tsy miala fa nisy gara manginy fotsiny. Dia tsy eritreritry ny hanambady intsony izany ianao io. Leo ary mama. Va leo ahoana? Sady tsy afeniko anao fa malahelo any andro ary mama. Tsy nieritretra nisaraka amin'ny andro izany inga fa inzazany fotsiny no tsy tiako fa iandro tiako foana e. Aiza ntsony ry dafy ny ahitanao ny andro a. Efa mampolo taona ninge izay tsy nahitanao azy e. Na efa maty andro a, na tsy eto Antananarivo tsony. Dia lasa izay tokoa iandro ry mama. Araka ny filazan'ny Ramose mantsy rehefa samborin'ny Rabetrena sy ny tariny izy dia tsy tao amin'ilay toerana tsony. Fa izy ty Rabetrena anaka. Ary izy koa ty Ramose Roger lazainao fa ho samborina hoana iandro mianaka e. Rabetrena ry mama no mpampiasan'ny Ramose Roger. Ay. Le mpanan-karena mivady malaza be maty ny coronavirus tamin'ny herintaona e. Oy. Ay. Ramose Roger indray le ranganamako be mpanorevitra anahy iny, le solony ray aman-dreniko e. Ka saika samborina hoana. Atao inona izy no samborinao e. Ka ntsiriretin'ny Rabetrena fatratra inge taratra zanak'andro ro mamy e. Atsangano zanaka hono. Rehefa nandositra nefa izy mianaka ka tsy hitan'ny Rabetrena dia Ramose Roger indray nikadrainy satria nazay fanamaky ny magasin hony. 7 taona sazan'ny Ramose Roger tany Amponja dia izy lasa mitsendroka zorotiry io. Sao dia novonoin'ny Rabetrena izy mianaka. Tsy fantatro ro mama. Fa hoana? Nefa mino fa tsy hitan'izy mianaka. Raha hitany mantsy izy mianaka dia tsy maintsy nitezay ny taratra. I raha mahalala nefa fa maty momba izy mivady. Dia lasay zary. Raha mbola velona izy a, ny ray aman-dreniny andro sy ny havany koa inge ka mitady azy. Dia tsy haiko ry mama. Nalohan'ny andro ry mama nisitaka atsika. Tsitaka atsika hoana? Dia efa manambady fe izy e. Hoana koa lasa dala aminy ako. Nitoka sisy teny mba avadoko. Ny fozaorina kely atao tsaka teny mba solonjanako. Indrisy ry fiainana. Fozaorina fieritreretana ianao anaka. Zavatra kely fotsiny tena ampiova zavatra be ry mama. Dia foatiny fieritreretana ianao e. Aza mandatsa tsony mory mama. Torohevitra zao mba elako aminao. Ok izay ry dafy a. Aleo anokanina ho antsika mianaka ka. Ka pakiny anao inona tsony koa moa e. Taratra, mbola tsy salama nge ianao anaka e. Inona sady ary nitsangananao eo? Io fa vitako ane ny raray e. Inona zao mba tsarotsaroan'ny vavanjanako? Ao fa karakara varotra koa mama dia ataondry irony e. Mama. Ahoana? Zany mba efa salama e.
Sady tsy avelako hiady rery amin'ny fiainana izany ianao ry mama. Jereny ty ianao mahibe mihitsy. Mama ô. Ahoana? Tiako moa ianao ô. Tiako moa mamako ô. Sagoany ty anjanako tsy avelako hijalyjaly izany ny zanako. Noho tsy fananantsika ny ilanao tamin'ny fianarana. Kilasy fahatelo fotsiny ianao dia efa niala sahady. Ka rezy ry mama. Zany efa mahay manoratra ny anarako sady efa mahay mikaoty vola koa. Tsy maninona re zany ry mama fa ampiasay sady aza matahotra ianao ry mama. Fa rehefa manana kara-panondro dia hiasa amin'izay. Ataoko sambatra be mamako. Misaotra anaka. Sambatra loatra manana anao. Iendringa ianao Fa masositra aho ary mama dia ny any anin'ny ankizy hoe karana gasony dia hoe karana reraka sady hoe karana mahantra. Si inona koa ny rara indrian'izany vavan'izay mpialina rehetra zao veke. Zany aleoko andro mama fa ty hoe zanaka makorelina hono. Zaza tsy manandray tena manindrina ny foko mihitsy. Fa mba hono tokoa ary mama. Hoe ahoana Fa mba iza tokoa andray niteraka maninona dia tsika mianaka foana. Sa marina filazan'ny ankizy. Filazan'ny ankizy ahoana ka? Hoe zaho ny zanak'azo tamin'ny fitsangatsangana. Marina ve zany ry mama? Efa lehibe ne zaho zao aza misy afenina amiko tsony ny lasantsika. Rengo foana ianao ary zanakao foana. Tsy misy antony tokony asaraka amin'ny fifamatorantsika mianaka izany. Eny anaka. Efa lehibe tokoa ianao moka. Tokony tsy hanavenana ny voalohany tsy zanaka azo tamin'ny fitsangatsangana izany ianao. Fitiavana madio ny rahana isandrainao. Ary hatramin'izao dia mbola tsy manana lehilahy afaka ohatran'indrainao izany satria tasomiko mandrakizay voady ny fanaovanay. Dia hono ary ma? Hoe ahoana? Mbola velona ve sa efa maty io dadako? No efa velomany anaka. Tsy dia fantako satria efa mpisotro toaka be hono izy. Ary ny tantarany antony sarahanay dia eno tsara fa ho tantaraiko amindry. Zany anaka ny antony saranay tena tsy mino mihitsy tafo hoe tsy zanaka ianao. Fa azo mamantoka ve hoe tena zanany tsy nanitsakitsaka ny dadako ve zany ma? Taratra mandra-pahoviana no inoan'olon-drehetra fa tsy zanaka azo tamin'ny fitsangatsangandry. Zanaka izy tafo ianao. Soa fa nisy Andriamanitra izay vavolombelon'ny fahamarinako. Mama, matoky anao ao fafako ny ranomasondreniko. Mino mama fa zanakao matoky ianao fa mino Misaotra anaka. Sambatra nandritra an'izay 17 taona niterahako anao izay. Iza no olona mba afaka anaiky sy iny fa tena zanako ianao. Meno koa izany ianao fa zanako dafy. Zao ry mama. Rehefa ianao ry mama milaza marina amiko fa raiko izany dafy izany dia manaiky satria tsy misy olona nahita amin'ny fifironako afa-tsy ianao rery ihany. Na dada zany afaka manday dia keko ry mama. Mbola tsy natsiaro sambatra ohatr'izany hatramin'izay anaka. Misaotra anao zanako. Zanako malalako. Okizay re mama. Ary andao amin'izay tsika mianaka dia hikaramaka. Tsy
Tsy mahazo mihetsika eo ianao fa aleo za ihany ny andeha. Dia ahoana raha mise Rozia? Inona ny vaovao? Zao sery dafy zao sakaizana zao rodira zao sisy resy tanteraky resy tsy olan'izany andao melodemime anala soritsorotsaina mba hifanapahana andao fa atao bota aleo tsisy tsaky ihany kasia efa zao verseny mahazo de mbola isotro zava-mahadomelona ihany ka fagnamo zany se io hatramin'izao de mbola miboboka an'io ihany tena hatramin'izao mihitsy jereo nefa mifakofaka daholo ny odise ohatra mivoatra hatramin'ny olotrise mihitsy orsia mbok'izay io tena mananatra an'se mbok'izay io tena nefa tsy misy mamity tsony aleo raha mise Roger manala azany amin'ny toaka aoa tsy vahaolana ary se zany toko zany ndry ary no hitoko io zany de tsy nanambady tsony se ary mba nanahoana ho azay nefa raha nisy mianaka aiza ry zareo zao tsy manambady tsony ary se tsy terika amin'ny taranakeva mpamitaka mpiatsara vilatsy nitoka ihany ry seny tsy mamitaka mazava zay fa tsy novaliany seo le fanontaniako hoe aiza izy mianaka zao aiza misy azy fa za ve ry se mpitahiry anazy hatramin'izay amapolo taona mahery zay ny tsy nahita azy mianaka tsony ahy mety efa manambady mety efa niteraka ihany koa angamba asa fa tamin'ireny fisarahanareo reny de hitako hoe mbola tena tiany andony isy ka ono raha zao izy nihitanse de ahoana aza mirediredy raha mise Roger tsoroka aminao fa atao atokantranonay azy ando tsy mena mivadika tamiko ko maika fa izy efa tsy ao aminay intsony efa firy taona lasa zay tsy mihina hoe iandony mbola mahatana ny voady ny fanaovanay ary se veridafy mbola nahatana ny voady ny fanaovanareo hatramin'izay mbola voataziko raha mise Roger ary tsy afeniko aminao fa mbola tia ny ando ary mbola ny ando iray ro mifoka hatramin'izao na nivadika tamiko azy izy de mbola tia azy ihany mandrakizay zay tsy afaka nivadsony satria efa nysoloana ny zanany iny za mino fa raha mbola velona ny ando sy ny zanany iny de mbola isy andro ionanareo mivady engany ary mbola mino koa fa mbola nahatazona ny voadiny iny ando iny dafy ahoana raha mise Roger matotra loatra niny zazavavy iny tiany seho izy tena mariny asary tsy fantatro tsony Manahoma mantaratra salama venareo ahoana re tsirolova mandrosoka dia mipetrapetra ato aminay moa tsy mba misy seza fa iany ambony fandriana endry mipetraka ndiko ve mo vahiny tsy vahiny ka hoeta ty tsimponky mivariny ary mba isika lataratra lasa nitsongo ananany atsahany akizy tsisy loka mihitsy manko izay mianaka atoko dia inona ma vavoanareo menakavy kely ihany salama daholo venareo salama daholo zay ry mamantaratra fa ineny toaneny tonga ao mitady tovovavy aty ambanivohitra hoy ny asa ay ve dia nahita ve hoany izy aky ary maninona ny aty ambanivohitra izy nitady akizy asa ka sala ny tanora hoany anga ao Antananarivo tsy nahita izy ka mianatra daholo ny tovovavy dia mamanay naniraka io aty aminao satria takatra ihany tovovavy tsy mianatra ety
Sy mba mety aminareo hony, sady tsy malagasy ny mpampiasa fakarana. Tany FFB zany sady tsara fanahy. Misaotra amin'ny mamanareo ary lova. Hita hoe tsy misorona mihitsy izy. Hita mantsy mifanatranay ka mba mety avonjy anay angamba izany. Nefa ahoana ary mamantaratra? Ary toa misento ianao. Malahelo ve? Eny anaka, raha manaiky taratra dia hisaraka ve izany izay mianaka? Raha laviko anefa izany dia tsy hivelatra mihitsy ny zanako. Fa totoka mivarotra ananazy fisakana fozahorana eto foana. Tsy mba mihinan-kena mihitsy raha tsy indrepande isa-taona. Oksery mamantaratra. Aleo izy lony anontaniana raha mazoto hoe. Mety asoa azy izany. Sady takatra ne endry. Matokiso ianao azy. Maro izany anaka. Matoka ny zanako iny mahafeteny sady pakatofana anarako. Fa raha amiko manokana aloha amin'ny maren'ny taratra na dia tsy teherika an'izany Antananarivo izany intsony aka. Ary na ny taranako ary dia tsy tiako anitsaka an'izany intsony satria loza amin'ny tatao teo amin'ny fiainanay menakafo izany Antananarivo izany. Fa ahoana ary mamantaratra? Tantara lava izany rehetra sady efa taona maro lasa. Tia tena raha mihazona ny soan'ny anjaran'ny zanako e. Izay ny afatra ary mamantaratra. Ka raha vonina hono nareo dia mankanesa any aminay raha-pitsy maraina. Miaona amin'ny ento. Izay fa lasa aloha velominareo. Ieny ary lova. Ao fa resahako taratra dia mandalo marana izay mianaka raha vonina izy. Dia izany sy izany anaka no nahatongavany lova vao maraina teo ka ahoana ny eritreritry indri? Tokony ho tsonjovina ihany koa mantsy no avinao satria itsika ane tsy araka mandrakizay. Mama, tiako pelezi na dia izany aza. Na dia nanitsaka an'izany Antananarivo izany fotsiny aza. Efa faniriko hatramin'izay. Nefa mama, sady tsy te hisaraka aminao. Ataoko ahoana ary mama ny hamelanao rehereto? Tsy vita akory mama. Kanefa tokony hijery lavitra ianao anaka. Mahanitra ny atsika ny anaka e. Tiako hijanona ho anaharery mihitsy ianao nefa marina fa mafy ny fisarahana. Nefa mba mpanjinina koa no avinao e. Marina ihany ianao ry mama. Satria efa ela ny naniranavitra amin'ny fiainantsika. Tsapako loatra ny fitiavana ho ary mama. Ka te any avalibabenanao Horesintsika mianaka amin'izay fahatrana izao. Resena amin'ny fahendrena sy fahamarinana amin'ny fosy taitaitra ka tsy hanaonao foana kia. Satria tendrim-po tsy mba namana anaka. Fahendrena sy fahamarinana ve? Ampiaro mama ny fitezana ho taranak'olona amin'ny tana amin'ny voady izay mifanaovana ny aty. Ka vonona izany ny zanako? Ie, vonona ve ny zanako e? Vonona hisedra rery ny fiainana? Vonona? Tsofa rano ary mama vehivavy elatra. Avy ela ho andeha hanavitra ny fiainantsika mianaka. Leonesy hoe sy tenin'olona eto hijoro vehivavy sary mama. Madika ianao fa tsy maintsy tafiditsika mianaka e. Resentsika ny sarotra. Misaotra na ho anaka. Tsy niteraka vatamakazo tokoa fa niteraka nofo amandra. Mitsodrano anao ahita ny tony. Andidy ka ahita vaniny. Maleova mahalasana kia. Mba isehatra andrivo mahery. Vonina ary mama. Miafikely fotsiny ianao fa ao anatin'ny mangidiny misy mamy. Tapapolana sady izay nandeha nantaratra.
mila tsy ho hariva mihitsy ny androko marina. Amin'izay tsy mba misy telefonina ifandraisana mianaka mihitsy. Araka ny haingo tamin'ny mamalova dia afaka iambolana moa vao mahazo mody aty izy. Toa tamana ery hony zato iziko. Moa mba raisindreo mpampiasa azy toy ny zanany mihitsy ho ny taratra kely. Ny zanako tiako. Ka ahoana ary taratra kely a? Tamana ve ndriko e? Ndry ho nitindry zareo sady endry ny manao marina. Tamin'ireo sedra nataony Ndry, ko raha tamana ho Ndry dia afaka iambolana dia misonitra ny karama. Tena tamana ary ny entohan'ny lova. Sady mahafinaritra be ry zareo. Tsy mba misy miavinavina na mikitakita fa mandray atsara daholo. Raha mba mety ho ianao ry ny entohan'ny lova dia mba iangaviako anatitra n'ity karamako iray volana ity any amin'ny mama. Satria efa iray volana mahery izay ny sako tatoko. Hay ve? Ataovy hoe bebe Louise fotsiny aho dia mety. Ary izany indray aza matahotra ianao fa tanterahako izany. Fa misy zavatra kely anontaniako anao anaka. Inona izay bebe? Izao tsika amin'ny malalaka tsara. Miainanao bebe Louise. Ary ao e? Inona ny fanontaniany bebe? Hono anaka. Nareo mianakireo hoe mpiafy sa tompo-tanindrazana eo Ambohitsara telo e? Ary raha tompo-tanindrazanao nareo dia taranak'izao ke? Za mantsy teo no nalatsahany tavoniko. Tompo-tanindrazana aho ka. Tsy tompo-tanindrazana ao Ambohitsara telo izay fa mpiafy fotsiny ka. Nefa na dia izany azy efa valy votako ao izay satria efa mampolo taona ny zay sy ny mama ny nipetraka ataoko. Fa inona ny antony nahatongavanareo tao? Lavitra n'Antananarivo ihany mantsy ihany mandeha tongotra lavitra be vao mahita tômôbilina miakatra. Ary ny dadandry kosa izany niaraka taminareo? Ka izay mianaka ihany. Tsoroko aminao fa mbola tsy nahita an'izany ndraiky izany mihitsy hatramin'izay nampisahan'ny voamasoko anankiroa ireo. Fa dia naninona loatra anaka? Ny sarabelona izany ray aman-dreninao dia aiza irainao io? Toa hoe aty Antananarivo izy ry bebe a? Ao fa tantarako anao fofony tantarany mianaka e. Taoko dia tantara mampalahelo. Tantara hoe mahaliana izy izany a? Misy zavatra malasa ny saiko mihitsy momba ny tovovavy kely mendrika karan'ity e. Izany rasoana tena inandoniriny izany hono ny anaran-dreniny. Anarany efa nandalo teo anatrehako anie izany e. Dia ho sanatria ve tsy a? Engane ka tsy ho izany fa eritreritra fotsiny a. Raha Louise Maria. Ahoana patro be? Tsy izany mantsy fa mila miomana kely tsika ato fa ho avy mantsy ny zanako lahy dia ho sanina li izany ka hanao vakansa aty amintsika izy. Patro, aza matahotra ianao fa raha isika amin'ny fomba makotrokotroka mihitsy ny zanakao. 2 taona tokoa moa izay aliny ny ala teto. 2 taona mihitsy ka. Ary ho avy koa mantsy ny vahintsika ato faly mihitsy izay mivady izao ko sady dia mahazo kado aty aminay koa ianao e. Zay fa lasary aloha e. Eny asanina lia. Taratra o. Ahoana bebe Louise? Ho avy ny aliza anankiramose sy madama ka mila diovina tsara daholo ny entanato a. Faly izao ramose a. Mahazo kado ntsika roa fa ataovy tsara ny asa. Tsara kosa izany bebe a. Fa
nahagaganao ary bebe dia le sarin-janany naseho anao iny a. Manino ny sary iny anaka? Ali zanak'ry zareo ne iny e. Ka mainty be ane le tovolahy, sady petakorona, ngita volo, tsy hitako izay mahazanaka karana anazy. Tandrimanaka sao miteniteny izany ka misy maheno a. Firifiro mipiasa teto ny tenen'izany tonga dia voaroaka. Fero ny vava a. Eny bebe a, tsy tenan'izany intsony a, zarako azy izany fantako. Samy mihitsy ny fahendrena raha mbola te hiasa ato ndry. Ary mandehana amin'izay vonjeo ny asanao ka. Eny bebe a. Hainao izany mpiasana efa vao izany? Fa mahafantatra anao aloha. Ialino anarako. Manao vakansa kely ato Madagasikara fa mbola mianatra any Amerika. Faly mahafantatra anao raha misekely. Izay koa toraka izany. Taratra ny anarako. Ie, izaho mpanampy vaovao ato ka. Mpanampy amin'ny bebe Louise. Ary manja kely ndria. Mendrika karana mihitsy. Karana nga ny ray aman-dreny. Onto. Malagasy daholo ary ny ray aman-dreniko. Any ambanivohitra be any mamanay. Efa manambady ve taratra? Tsy mahafantatra an'izany ary misekely a. Izaho koa aky. Sady miangavy anao a tsy resaka amiko momba n'izany mihitsy. Asa tompoko ny aleako ato. Sady tsy haiko mihitsy ny amin'izany raha miseha. Masika kely ndry izany. Eny, avy aloha izany hoany. Jirangeny takolaka ndry, menamena kely masosotra kely. Mampite anongo. Oto izy ny asandry fa aloha izany dia. Taratra! Taratra! Ahoana bebe Louise? Tomikohaka be. Fanga marary ianao? Marary anaka. Tia ny telefona dia atsoto ny numero ty. Lazao izay mamaly indri ao mba ampiakatra amin'ny mamanao aty fa misy lako azo maika aingana. Aingana ndry. Eny bebe a. Ao fa tsoko ty numero ty. Fa atao inona ty ary mama? Sa nisy fahadisoana vitako ve? Ay, tena mahatahotra izany. Fa misy inona ary? Inona no iantsonao anay Madame Ralouise? Misy resaka mba tiako ambara kely aminareo telo mianaka raha pitso amin'ny 12 ratoandro. Koa miangavy anareo aho mba tsy voaka to. Ho avy eo koa mamantaratra misy tovolahy mamilavo izay koa ho avy eo. Fa misy inona Ralouise? Aleo raha pitso tompoko dia hazava aminareo marina. Ay, eny ary. Eny, misaotra anareo rehetra manaiky iainy resaka izay ataoko eto androany. Efa kely dia kely mantsy saniako izany ka dia mety aiza nareo iainao hatramin'ny farany. Miala sina raha matobera manapaka ny teninao ah. Fantatro fa iando ka raha mirina iny tetika eo dia sanatria. Tsy anaka, ny anambarany marina tsy nisy nafantatra hatramin'izay ny ampanatsoko anareo. Avy aloha izy raha amin'izay mba hiteny ah. Izao no izy. 17 taona lasa izay dia nisy zaza roa teraka teto amin'ny hôpitaly Antananarivo. Nisy nanafika io hôpitaly io tamin'izany fotoana izany. Mitady aka zazamena vava kely. Tadidiko izany tompoko. Anisan'ny teraka ny taratra tao amin'ny ihany kosa.
Nikoropaka ny ray hopitaly tamin'izany. Anisan'izany ireo rasazy papiteraka ka anisan'ny rasazy teo aho tamin'izany ary nanolotra ny reniny an'ireo zazamena vava ary mbola zaho koa no nanolo lalana ahafahan'izy ireo mitsoaka. Tantaranay izany tantarainao izany tompoko ary nisy karana niara-nitsoaka tamiko mihitsy tamin'izay. Sao iny madama. Teo indrindra nefa nisy ny tantara tena ratsy satria ny famadika ny zanaka karana sy ilay zanaka malagasy no ny fikoropahana be loatra tao amin'ny hopitaly. Fa ny famadika ahoana moa izany Maria? Satria samy nanao satroka manga tanora nitovy ilay zanaka malagasy sy zanaka karana ary tsy izy ireo fa hitaratra sy alia. Inona tsara hoe raha Louise? Ahoana tsara madama? Taratra be no zanako. Mety ho marina ihany zany mizaha aloha tony daholo e. Raha hitady porofo-tsy azo lavina ianareo dia jereny sofiny dafy avy sy ny sofiny alia avy fa samy kely daholo ireo ary ampitovio ny endrik'izy mianaka. Faharoa dia jereo masony taratra sy madama sanina, ny ilany manga ny ilany marron ary farany ny karana tokony ho zanaka karana, ny malagasy tokony ho zanaka malagasy. Reraka rakizy okizay vita ny editiko aza raisina ho fadisoko izany fa vonjy ainy iny. Ando, Iali, manaiky aho, Ialia, ohatra ny sezao mihitsy aho tamin'ny fahatanorako. Ando mifona. Taratra ny zanako. Jereo va mitovy mihitsy tsika sanao anaka. Ianao no zanako anaka. Izaho kosa dadanao. Mialatsiny tamireny fa tsisy nafantatra. Tamireny nisy dia ny famadika ny zanaka karana sy ny zanaka malagasy. Rehefa nifandinika ambony ambany izay mivady dia tsara raha ataony irarahany taratra sy alira. Raha mety aminareo mivady i madame Yando sy Ramose Ndafy dia aleo akamana izy roa ka aoka izy roa mba kofehy ifamatorantsika. Eny manaiky izay mivady. Izy roa kely koa moa efa manaiky koa. Manaiky izay ry izy mivady a. Dafy tafaverina ihany ny fifankatiavantsika. Maty bebera Louise. Mandriam-piadanana ianao bebera Louise. Dafy ahoan'izay raha avako. Alainao alampy ianao amin'ny fitantanana ny orinasanao vaovao ve raha amin'ny Rosé? Efa vita resaka izay ka ary efa mandama amin'ny orinasa izy izao. Ary ny zanakao? Ny zanako ve? Lasa vavy ny zanako. Rehefa vita ny fandaminana ny asanao dia andoantsika no manandrara ny zanako. Ny zanako tantara soratany Rafimanatsoa George na Renzo.